isaorantsika andriamanitra ry ava-malala isany a noho ny fotoana izay alahatry ny azo tanterahany indray ankehitriny efa nanomboka isika omaly ny amin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe Jesosy manova fiainana. Amin'ity androany ity dia asaiko manokana ianao sy ny ankonanao anaraka indray ny loha hevitra manaraka ny amin'ny hoe Jesosy nanova fiainana ho an'ny Nikodemosy. Ary mirary ianao mba hahita ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany loha hevitra izany ka tena hanova ny fiainanao tokoa ny fanaranan' izany amin'izao takariva izao. Ny fanambarana raha ohatra resahana amin'ny teny hafa mahakasika an'ity Nikodemosy ity dia lehilahy anankiray te hifidy ny lohany izy nefa matahotra ny masony. Iza moa Nikodemosy raha ny baiboly ny resahana. Asaiko anao hanokatra ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izany ao amin'ny Jaona 4:1. Jaona 4 dia 1:1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Fariseo izy, mpanapaka teo anivon'ny Jiosy ary membre ny Sinedriona izany lehilahy izany. Ny zavatra niseho tao anatin'izany vondrona teo anivon'ny Sinedriona sy ny fariseo izany. Ambarany Jaona 7:7-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany andalan-tsoratra masina izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe ianareo koa vavy ao fitaka moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy. Araka n'io andalan-tsoratra masina io dia toa miteny zareo fa tena nifanaraka mihitsy reto fariseo sy ny membre Sinedriona reto mba tsy ino an Jesosy. Zay zany ny olana anankiray teo anivon'izy ireo. Ary lazainy ao amin'ny 7 amin'ny Jaona 7 dia ozy izy ny nambarany hoe dia ny sara-tsaina ny amin'ny Jesosy ny vahoaka. Tsy vitany hoe nifanaraka fotsiny izy ireo ny amin'ny hoe tsy ino an Jesosy, fa tena nampisara-tsaina ny vahoaka ihany koa izy ireo tao anatin' izany vondrona izany. Mifantaniana mipetraka nefany. Raha izay ny zavatra ny fanarahan'ny fariseo sy ny Sinedriona mpanapaka teo anivon'ny Jiosy, aiza kosa ary ny toerana isian'ny Nikodemosy. Azoko antoka fa very hevitra ity lehilahy ity ny amin'ny toerana misy azy. Andeha ho jerevantsika ny anarana hoe Nikodemosy. Raha amin'ny teny Grika le hoe Nikodemosy dia mizara roa ny ilazany azy. Vikoa izay midika hoe mpandresy sy le hoe demos, izany hoe vahoaka. Raha atao amin'ny teny tokana zany dia mpandresy vahoaka ny atao hoe Nikodemosy. Ny fiainana ty Nikodemosy ty anefa dia tsy mifanaraka amin'ny anarany velively. Ka nosy Nikodemosy matahotra vahoaka dia tsy samy manantona an Jesosy tamin'ny andro mazava izy. Ary satria fariseo sy mpanapaka ny toerany dia natahorany fatratra izany ka dia tsy saniseho vahoaka izy. Ka nosa Nikodemosy satria any mangingina any vao samy teny hoe mahafantatra fa mpampianatra na raby Jesosy. Tany koa izy no ny teny hoe raby avy amin'Andriamanitra ity Jesosy ity. Tena ary ny teny koa izy hoe tena omban'Andriamanitra mihitsy izy. Mo amin'izao vaninandro misy antsika izao, tsy be tokoa ve ny olona toa ny Nikodemosy ankehitriny? Sa miteny any ambadimbadika any, io no marina, io no tokony ho arahana, kanefa noho ny anaram-piangonana, noho ny zavatra izay efa ny fotoranao, hoe tato nefa ny angon-drazana, tato ny razanay nefa ny vavaka hatramin'izay, dia hiala amin'izany ve? Ho anao anio manaova safidy fa tsy mandà izay manantona azy Jesosy, fa afaka hanova ny fiainanao tanteraka izy. Raha ny fahitan' Jesosy an'ity Nikodemosy ity ao amin'ny fanambarany soratra masina izay efa nivakitsika teo, fa lehilahy mila fibebahana izy. Ary ambarany mihitsiny ao amin'ilay Jaona 3 teo, eo amin'ny 10 dia izao no ambarany soratra masina. 10 Jesosy namaly nanao taminy hoe ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Raby tsy nahafeny teolojia araka ny sitrapon'Andriamanitra ity Nikodemosy ity. Eo amin'ny 9:7-20 dia hoy indray ny tenin'Andriamanitra, ary izao ny fanamelohana
fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa zay rehetra manao ny ratsy de mankahala ny mazava satria tsy manantona ny mazava fandrao hita miariarya ny asany ratsy asa izy satria mankahala ny mazava niara nanapa-kevitra ny tsy ino an' jesosy ary nampisara-tsaina ny vahoaka nefa ho an' jesosy de misy fanantenana ho an'ity Nikodemosy ity eny fa na de tamin'ny alina ary nanantonany an Jesosy satria Jesosy mahazava eny fa na de ao anatin'ny alina ary fanantenana ho an'ny Nikodemosy eo amin'ny Jaona 7:4-12 hoy ny ambaran'ny soratra masina ary tahaka ny nanandratany Mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay fanantenana ho an'ny Nikodemosy ny mino an' Jesosy mba homeny fiainana afaka miala misafidin'ireo fariseo Nikodemosy ny hoe tsy ino an' Jesosy ary ampisara-tsaina vahoaka afaka mandresy ny safidim-bahoaka izay andany fiainana Andriamatoa mpandresy vahoaka araka ny anarany afaka manao safidy tsara zany izy ary hitantsika tsara ao amin'ny Jaona 7:7 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloko an'izao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao tsy anameloko Kristy nefa izay miziry tsy ziry tsy ino de voaheloko izy afaka ny ino Nikodemosy tamin'io alina io ary zany indrindra no niseho teo amin'ny fiainana ao amin'ny 9:20 amin'ity Jaona 7 ity de ho ny tenin'Andriamanitra fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba haseho ny asany fa ataon'Andriamanitra izany tombontsoa ho azy zany ny nanantona ny mazava izy izay tao anatin'ny aizina no nanantona an' Jesosy ary tsy vitany hoe ny fotoana fotsiny no maizina fa izy ihany koa de tao anatin'izany maizina izany noho izany na ny fidy ny aizina azy izy de everiny Kristy ho marina ny fony rehefa manantona azy tsy mba ho laviko zay manantona ho Jesosy na inona toerana misy ianao de miteny aminao koa izy ankehitriny tsy mba ho laviny zany ianao ao amin'ny Jaona 9:7-7 de ho ny tenin'Andriamanitra fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy nino izay rehetra omeny raiko aho no anantona ary zay rehetra manantona de tsy mba ho laviko mihitsy mazava ny tenin'Andriamanitra riavana fa andrasan'Andriamanitra ianao anantona azy ankehitriny Andriamanitra ny mitaona Nikodemosy anantona an' Jesosy anio koa de tsaroa fa Andriamanitra no nitaonanao hanodina ny vata fandraisam-peonao ny telefonanao mba hitodika ao anatin'izao fandaharana zao ary mba hahafahanao manaraka an'izao ankehitriny misy fanantenana ho asanao ambarany tenin'Andriamanitra moa efa nateraka indray ve ianao nateraky ny rano moa ve efa nateraky ny fanahy ve ianao ny andrasan'Andriamanitra aminao androany teny hoe manatona ny mazava aoka andalo fahateram-baovao indray ianao am'tia anio ity fa inona moa ny vokatry ny fionana tamin'i Jesosy ho an'ity lehilahy ity lay mpandresy vahoaka izay nidika ny anarany inona ny voka-piainana teo amin'ny Nikodemosy rehefa niona tamin'i Jesosy izy voalohany riavana de voalazany Jaona 7:7-12 de zao no ambarany tenin'Andriamanitra Jaona 7 de 7:7-12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nahandre izany teny zany dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany ho ny sasany ity ny Kristy fa kosa ny sasany avy any Galily va no iavian'ny Kristy tsy voalaza ny soratra masina va fa Kristy dia avy tamin'ny taranaky David sady avy ao Betlehema vohatra ny nenan'i David dia ny saratsaina ny am' Jesosy ny vahoaka ary ny sasany nitady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanindra ny tanany taminy ary ny mpiandry raharaha nakeo aminy nakeo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy nahoana ianareo ny tsy nitondra azy ny mpiandry raharaha namaly hoe tsy mbola nisy olona ny teny tahaka izany ary ny fariseo namaly azy hoe ianareo koa va voafitaka moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy
fa voaozina ireto vahoaka ireto izay tsy nalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilainakeo am' Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe moa nanameloka olona va ny lalantsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony. Izy ireo namalika nanao taminy hoe ianao koa ngavo mba avy any Galilia, dinio de ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avany a Galilia. Arak'izany andalatsoratra masina zany ry havana de hitantsika eto fa tsy kanosa intsony Nikodemosy, sanjory vavolombelona izy ary naneho ny heviny lanoloana ny fariseo sy ny Sinedriona fa Jesosy de manana zo anambara ny mahakasika azy. Niaron' Jesosy mihitsy izy, lasa tsy kanosa intsony izy. Nametra-panontaniana mavesa-danja teo amin'ny tantara Nikodemosy ary nampisongadina izy fa niova ho nisy heviny ndray ny fiainany nanoloana ny fionany tamin'i Jesosy. Fa tsy ilay fariseo mpanaraka ny bokiny fotsiny intsony, ilay antoky izay nisy azy izy ankehitriny. Ary hita fa vao elingelina mihitsy ny rabi sy ny Sinedriona taminy rehefa resaka mahakasika an' Jesosy no atao. Ary taty aoriana de tsy mba nantsona intsony Nikodemosy rehefa nivory ny Sinedriona mba hitsara anameloka an' Jesosy. Tsy vitan'izany anefany fa ny andalatsoratra masina manaraka ao am' Jaona 7:10 dia miseho fa sanyseho vahoaka Nikodemosy, sanyseho vahoaka mihitsy izy rehefa maty Jesosy. Ao amin'ny Jaona 7:10, 7:30 sy ny 40 de zao no ambarany soratra masina mahakasika an'izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy ilay nakao am' Jesosy noho ny alina tamin'ny voalohany ka nitondra miora sy azo manitra voaroaro tokony ho zatolivatra. Dia noraisiny ny fatin' Jesosy ka nofonosiny lamba paty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaony Jiosy raha nanamboatra faty alefina. Araka n'io teny io tena sanyseho vahoaka izy. Izy no anisany nampidina ny fatin' Jesosy zany avy teo amin'ny hazo fijaliana, raha ny magy kosa no mikarakara ny nahaterahany Jesosy fa izy kosa no nikarakara ny fatin' Jesosy. Nanome porofo velona zany Nikodemosy fa tena maty koa Kristy ary fikarakarana faty alevina ny nataony tamin'i Jesosy tamin'io fotoana io. Fariseo malaza teo amin'ny Jiosy no nanamafy fa filazantsara izany, tsy izany fa i Paoly. Ao amin'ny Korintana 1:12 ka hatramin'ny 4 de zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka ny teny notoriana taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isany zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko de izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina de nalevina. Mazava be zany teny zany. Ozytsika teo sanyseho vahoaka izy. Ilay fariseo kanosa fa iny de tsy iza fa Nikodemosy. Maty Jesosy, Nikodemosy ny karakara ny fatiny. Fariseo sady mpanapaka tao anivon'ny Sinedriona zany lehilahy zany. No karakarainy ny faty, no sorany zava-manitra toy ny fanao amin'ny faty alevina ary nalevina tao amin'ny fasina vaovao. Filazantsara zany ry hava-malalisany. Tena maty Kristy no ny fahotany Nikodemosy araka ny soratra masina fa tsy jiolampy komy novonoana araka ny filazana zay nataondreo fariseo sy membre ny Sinedriona. Nampisy heviny ny fiainan'ny Nikodemosy Getsemani, Golgota, Kalvari. Niainga tamin'ilay fionana indray alina tamin'i Jesosy izany zavatra rehetra izany. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanalahy tokony mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nino sy nanaiky izany Nikodemosy. Tsy ny sitrisitrika intsony izy ankehitriny fa tena nandresy vahoaka izany lehilahy zany. Nanova ny fiainan'ny Nikodemosy ny fionana tamin'i Jesosy ry havana. Anio ihany koa tia hanodina ny tantaram-piainanao Jesosy amin'ity hariva ity. Andere anasanao andao mbola anohy ny fianarana isika. Resao aminy manomboka izao zay zavatra rehetra mavesatra ao aminao ka manakana anao tsy hahita an' Jesosy de hahita fanandramana mamy ianao amin'ny fiainanao. Vidio mazava ry hava-malalisany de azava ihany koa ianao. Iseviny aminao ny fiainanao manomboka androany, manomboka eto. Andresy ianao ary zany ihany koa ny fandriko. Tahaka Nikodemosy ilay mpandresy vahoaka
andresy ihany koa ianao amin'ny fandraisanao an' jesosy. Andriamanitra ny tahnao amin'tia takariva ety. Amen. Andriamanitra tomponay io isaoranay lehibe anao ny amin'ny teninao fa ianao dia afaka nanova ny fiainan'ny Nikodemosy ary ankehitriny dia mampanantenanay koa ianao fa afaka hanodina ny tantaram-piainanay ianao. Ianao ilay mazava izay manasanay hanantona zany mazava zany mba hazava ihany koa ny fiainanay. Dia matoky Andriamanitra fa izay rehetra na eno zany teninao zany androany dia mba hiova ihany koa ny fiainan'izy ireo. Tantano ny fiainanay rehetra ary avereno amin'ny ora mahazatra indray izahay ahafahanay miaino indray ilay fahazavana avy amin'ny teninao ka hanova ny fiainanay tokoa ianao. Misaotra ray malalo. Amen.